Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena ao amin'ny raharaha izao fiainana izao, mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Timoty 2:2-4. Manana fanirina ho antsika Jesosy dia mba ahafahantsika miataka amin'izay rehetra hitarika sy ampiditra antsika amin'ny fakapanahy. Faniriany lalina izay ny antony dia tsotra, fanana ny manitra isika. Hanika dia sarotiny amintsika izy ny amin'izay antsoina hoe ny mahasoa sy ny mety ao amintsika. Azy isika tamin'ny famoronana, izy mihitsy no namola vola, nanamboatra ary indrindra nanome ny endrika hitovy aminy eo amin'ny endritsika. Faharoa dia ny hoe noho ny fanavotany nataony dia azy isika. Fantatry Jesosy tsara ny mahasoa antsika rehetra. Hanika iriny lalina ny analavitra izay rehetra ahafahantsika manalavitra izany antsoina hoe fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Raha fitinina dia izao, fantany mahasoa anao, fantany mahasoa antsika, hanika mitady ny fomba rehetra izy ahafahantsika manalavitra ny fakapanahy sy ny fitaka ataon'ny Satana. Fantary fa ny namana na ny fiarahamonina misy antsika dia zavatra anankiroa no mety asehon'izay. Ohatra ny hoe hanampy antsika izy ireo, na mety koa ho sakana ho antsika. Averiko tsara, dia ny hoe hanampy antsika na ho sakana ho antsika. Ka manoloana izany indrindra dia tsara isika tsy hanandrana akory hanakaiky zavatra mety hisarika antsika ho any amin'ny fakapanahy. Ohatra amin'izany no hoe manodidina ireo anjely ratsy izay alefa sy apetaka Satana mandrika antsika. Ao izany mety fakapanahy, mety fandrika izay amin'ny voalohany na amin'ny fotoana rehetra mihitsy dia miseho amin'ny endriky ny anjely mazava Satana ka saromany amin'ny endrika tsara ireny fakapanahy, endrika tsara ireny fahotana ireny, hanika sodoka isika hanaraka, sodoka isika hijery izay fahatsarana izay ka lavo amin'ny fandikan-dalàna. Ka izao zany no atao, izao zany torohevitra omeny antsika. Voalohany dia ny hoe tokony hanalavitra izay rehetra mandoto ny fanahy isika. Hanalavitra, tsy hanakaiky akory ny mety hoe matanjaka ny finoako, matanjaka ny aim-panahiko, fa hanalavitra mihitsy. Ka zavatra atao dia izao, ampifanarao amin'ny fitsipika ara-baiboly ny fahazarana, ny fitiavana ary indrindra izay rehetra mety ho fiainantsika. Satria raha manao izany mantsy isika dia ho voaaro kokoa ary hisy hery kokoa ahafahantsika manohitra ny fakapanahy. Ny antony dia tsotra. Io mason'Andriamanitra dia tena sarobidy isika. Sarobidy ianao. Hanika sarotiny indrindra. Eny, mety manahirana azy mihitsy aza ny manao ny fomba rehetra iarovana antsika tsy ho latsaka amin'ny fakapanahy. Ohatra meko anao dia izao. Kristy mihitsy no nanome ohatra ny mahasarobidy antsika, fa dia niaritra hirifiry izy, niaritra fahafatesana izy ary nanaiky nihetry mihitsy amin'ny andaozan'ny lanitra mba hamonjena ho azy ianao. Izany hoe nafon'Andriamanitra ny zanany mba ho famonjena antsika mpanota satria sarobidy aminy isika. Tsarovy fa amin'ny fiainantsika rehetra dia mametraka fandrika Satana. Ka ireny zavatra ananantsika ireny, ny talenta ampiasaintsika sy tena hoe hiankinana andro antokom-piainantsika dia ampiasainy ireny hiazonana hitazomana sy hisintomana antsika ho any amin'ny fandrika izay ho am-pelantanana. Ka
amin'izay fotoana izay mety azo dera isika, mety azo voninahitra isika kanefa voninahitra araka izao tontolo izao dia tsy misy vidiny ihany fa ny mampalahelo dia izao very le fanantenana fahasambarana mandrakizay. Ankehitriny ara dia miantso anao, izao ny antso hamezantsika izay voalaza rehetra izay. Miantso tsika Andriamanitra mba hanobaka, izany hoe hanome ny fomba rehetra eo am-pelantanany, voalohany indrindra ny herintsika, faharoa ny talentantsika, ary fahatelo dia ny hoe ny herim-batantsika mba tsy ho lany amin'ny zavatra tsy dia misy lanjany loatra, fa andao isika hilefotra eo ambany fitehirin'Andriamanitra. Amin'izay fotoana izay dia zavatra anankitelo no tena misongadina amin'ny fiainantsika, dia hoe hibanjina ny any ambony, ho hita soritra ny fahadiovana, ary hifantoka amin'ny fanandratana ny saina, hifantoka amin'ny zavatra any ambony. Ny zavatra ambara dia izao, mampatsiahy antsika ny soratra masina, ary Andriamanitra mihitsy raha milaza amintsika izay voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina andiny sy 9:20, manontany, miresaka ary mampatsiahy mihitsy toy izao ny vaky teny ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina andiny fa 9:20 hoe tsy fantatrareo va fa tempolon'ny fanahy masina ny tenanareo. Io tenantsika io dia tsarovy fa tempolon'ny fanahy masina. Tsy vitan'izany ihany dia izao ny fanambarana, tsy tompo ny tenanareo ianareo. Satria tsika dalaim-panano hoe ay ity tenako ity, fa izao tsy tompony sika, fa nanao dingan'Andriamanitra, nanao sorona ny ainy Jesosy mba hividy. Izao moa tsy nilazainy fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankajana amin'ny tenanareo. Zava-dehibe izany ry mpiaino malala, ny hoe tsy tompony tenantsika isika, faharoa olom-boavidy isika, ka ny zavatra ataontsika izany dia ny hoe ankalazan'Andriamanitra amin'ny tena. Ina moa izany hoe mankalaza izany? Manome voninahitra, mametraka an'Andriamanitra hitoetra ao anatintsika, mametraka ny fanahy masina amin'ny mahatempolo ny fanahy masina azy. Fa raha izay no ataontsika dia tsarovy fa ho lasa filamatra, ary indrindra ho ambony noho ny zavatry ny tany ny fiainantsika. Sitraka ao ve anao izany fanandramana izany? Manasanao hivavaka isika. Misaotra Tompony amin'ny tian'io ity izay nampafantatra anay fa sarobidy eo masonao izay tsirairay avy. Eny Tompo, mangataka anao izahay mba ampitoetra izany afatra rehetra izany ao anatinay, ampitoetra izany teny izany ka ho lasa filamatra iainanay isan'andro, izany antsoina hoe fahamasinanao, fahadiovanao ary fisainana ny zavatra any ambony izany. Tompo, amboary ny tenanay mba ho tena tempolo ny fanahy masina marina, ka ianao mihitsy no hitoetra ao anatinay, ny fiainanay, ny fiainan'ny lanitra, ary ny momba anay dia hanaraka ny fitsipiky ny Baiboly, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.